Ny marihana aloha zany fa le asa dia niainga avy amin'ny ny etaetantsika tamin'ny taona 2024 raha ohatra ka nanatanteraka ny feonam-bentsika tamin'ny volana desambra 2024. Dia maromaro ireo vinavinana asa sy sosokevitra izay natolotritsika. Tamin'izany fotoana izany dia nizaraina isa-paritra dia samy nanolotra teo. Dia naravina moa zany ohatran'izao ilay zavatra noresahantsika tamin'izany. Hoe fandraisana anjarana amin'ny foara, fanatanterahana fifaninanana, fampihofanana indrindrindrindra ny mpikambana mikasika an'izany agroécologie, ny montage-na projet, gestion de projet, leadership, indrindrindrindra koa mikasika ny resaka fomba fanapariahana ny traikefantsika rehetrarehetra ohatra ny web 2, ny fanaovana fakana sary, ny fanamboarana vidéo pédagogique indrindrindrindra, ny teknika de communication, ny fiainam-pikambanana ary liana ihany koa tsika na fantatra mikasika ny vaovao mikasika an'izany fananantany izany sy ny fomba fahazahoana vaovao ihany koa mikasika ny tsena. Dia tamin'izany ihany koa no nisy etaeta hoe tokony mbola hitarina ny fametrahana ny FCA ny amin'ny faritra satria raha ohatra ka hoe nitsangana teo zao dia faritra 5 no efa tena mitsangana ny rantsan'ny FCA zany fa ohatra hoe ny Sofia sy ny Vatovavy Fitovinany ohatra dia efa misy etaeta ihany, misy olona efa mahafantapantatra ny asa atao anatin'ny FCA ihany fa mbola tsy tena hoe mitsangana tanteraka ny FCA any amin'ireny faritra ireny. Dia ankoatran'izay hoe tokony asiana ampahafantarina ny mpikambana izany hoe ohatra ny ahoana ny fomba fanaovana an'izany bonne gouvernance izany ary tokony ho hatsaraina ihany koa ny fifandraisan'ny ireo mpisehatra rehetrarehetra atao anatin'ny FCA izany. Dia tena nahaliana ihany koa moa izany ny fitsidihana, fifanakalozana sy ny famokarana, fanohizana famokarana an'ireny vidéo pédagogique ireny na any amin'ny faritra na amin'ny sehatra nasionaly. Ohatran'izay raha ohatra hoe ny fidinina izany ny etaeta tamin'ilay fotoana tamin'ny heritaona. Dia nisy programa moa izany natao naravina izany mifanaraka amin'izay. Dia niezahana naravina ihany izy raha ohatra hoe nitsotsorina dia raha jerentsika izao ity chronograme ity dia manomboka amin'ny volana Jona satria araka ny fantatra dia ny tena loharanom-bola aloha hatreto na dia ao amin'ilay tanjona napetraka tany am-boalohany ary izany hoe fahaleovantenan'ny FCA tena hoe miahatena izany. Dia ny tena famatsim-bola loharanom-bola mbola tena mipetraka aloha hatreto izany dia ny famatsim-bola avy any amin'ny afasy. Ka raha ny tamin'ny ity taona ity dia tany amin'ny farany volana Jona tany vao tonga ny vola natao hiasana ho an'ny 2024. Dia izay no nanaovana mahatonga n'ity chronograme ity miainga eo amin'ny volana Jona. Amin'ny volana Janoary moa izany tokony manome ny tatitra farany any amin'ny afasy. Fa mbola hodinihana eo ihany raha hoe manahoana ve manaiky ve zareo ny fanohizana ny fampiasana vola ao aorianan'izay fa hatreo aloha izany raha ohatra ka ny fifanarahana nosoniavina miaraka tamin'ny afasy. Dia niezahana natsofoka ao anatin'ireo asa vitsivitsy ireo izany ilay izy naravina moa izany fa tsy tena misy ny antsipiriany ao fa raha ohatra hoe hitantsika dia samy voarakitra ao ihany ilay izy nanomboka tany amin'ny tapaka ny volana Jona ka misy aran'izany any amin'ny volana Janoary ihany. Dia rehefa natao izany ilay vinavina dia inona ary ny zavatra natao sy vita na dia hoe tamin'ny volana Jona ary vao tonga ny vola dia nisy fivorian'ny conseil d'administration ihany tamin'ny volana février.
dia nisy fivoriana intelo moa izany conseil d'administration hatreto février jolay dia tamin'ny herinandro. Dia ankoatran'izay dia mba hahafahana miasa satria efa nasiana izany ny sampana any amin'ny faritra dia nasiana solotena amin'ny faritra izay natao any atsiketsika sy hanatanteraka ny asa izany dia napetraka ry zareo ny misy solotena vo asa na afaka mitsangana ny solotena any amin'ny faritra tsirairay azafady indrindra tompo Moromany Vakina Karatra Itasy Atsinanana Analamanga dia sorana indrindra tompo. Dia ankoatran'izay dia misy izany ny fivorian'izy ireo isam-bolana mba ho fanamariana fandaminana ny asa. Dia ankoatran'izay resaka fanamafisana traikefa nisy fifanana natao teto Antananarivo teo amin'ny sehatra nasionaly izany mikasika an'ilay montage de projet satria moa tafiditra tao anatin'ny etaetatsika ilay izy teny anansana. Maro tokoa ny soratra anarany, nisy ara ny voaterina janona fa hatreo aloha izany ny vita sy tratra 520 ny nandrasana tany amin'ny 70 tany ho any ny soratra anarana dia hita hoe betsaka ny etaeta tokoa ilay izy. Dia ankoatran'izay ny fandraisana anjara tamin'ny Fiermada amin'ny foara moa izany efa natao na tany amin'ny faritra ihany koa ohatrany hoe tany amin'ny vitrine du Vakina Karatra izao ny FCA dia nandray anjara ihany koa tamin'ny journée laitière tany Vakina Karatra ihany koa dia nandray anjara. Dia ny fanamafisana traikefa ny mpikambana mikasika ny web 2 sy ny vidéo isa-paritra moa izany dia samy niezaka nanao ihany daholo any amin'ny faritra rehetrarehetra ary isaorana an'ireo tompon'andraikitra isa-paritra fa zareo raha tsisy an'zareo dia tsy tanteraka ireny fihaonana isa-paritra sy fanamafisana traikefa ireny. Dia ohatran'izao ilay izy misy izany ny teorika dia misy ny fampiarana, misy fitsidihana any amin'izay toerana hoe afaka anaovana an'ilay fampiarana. Tany amin'ny Moromany Vakina Karatra Itasy Atsinanana dia samy nanaovana an'izay fanamafisana traikefa izay daholo. Nisy ny montage de projet ihany koa tany amin'ny faritra hafa ary misy formation thématique hafa ihany koa ary izany ohatrany hoe tany amin'ny Moromany izao dia nisy an'ilay structuration du monde rural izay ry zareo ihany no mitarika ny fanaovana fanatanterahana mihitsy andreny fifanandreny. Tena metsiketsika be aloha ilay faritra Moromany fa sorana manokana. Dia ankoatran'izay ny fitsidihana fifanakalozana. Ohatra hoe tany Analamanga izao mikasika ny loha-hevitra moa izany dia resaka micro irrigation tany amin'ny Patrakala dia nisy koa fitsidihana ny aina izay mampiasa an'io amin'ny teknikan'ny micro irrigation io. Dia ny visite eto dia tany Moromany lasa ray fotsiny ny sary fa tena be dia be ny tao anatiny any. Raha ohatra nareo mijery satria izany tao aorianan'ilay fihofanana mikasika ny web 2 dia nanangana ny page Facebook ny zareo dia tena jerevinareo ao anatiny FCA AMM fa be dia be ny ao, FCA Itasy be dia be ny ao, FCA Vakina Karatra kelikely ny ao fa samy manana ny zavatra misy ao anazy, samy mampiseho ary samy mifaninana izany dia zava-dehibe zany satria fifanakalozana ny tanjona. Izay zany anisan'ny tanjona amin'ny FCA ao anatin'ilay zavatra nofaritana tany ambolohan'ny tany. Tany Vakina Karatra nananako sary betsabetsaka dia lasa betsabetsaka ilay sary tato sady mba hanetanana antsika koa tsikitika any Vakina Karatra rehefa misy visite échange izany fa tany amin'ny CFL izay be dia be mihitsy ny zavatra nasehon'ny zareo hatrany amin'ilay traikefa mikasika an'ilay resaka fanatonana ny tsena ary izany système de formation ny volavolan'ny zareo ao amin'ny CFL dia nampisehony tany ankoatran'ny zavatra misy ao amin'ny mahazatra moa izany ohatran'ny tony teknikana fitahirizana vokatra mampiasa charbon tony dia zavatra nampiseho tany ihany koa izay dia manentana antsika mpikambana mba hanatrika an'ireny visite étude ireny rehefa misy fisoratana anarana. Dia tany Atsinanana somary lakotsiny fa alefa izy rehefa pôzy ilay sary be dia be tany amin'ny fitsidihana toeram-pambolena nony niarahana tamin'ny anjara environnement, ny centre na formation na technicien agricole et rural dia ny tao amin'ny parc Ivoloany sy ka izy io tsy parc zoologika fotsiny fa misy zavatra vaovao tena tsara mihitsy ao dia
misehatra amin'ny resaka tontolo ambanivohitra daholo izany. Dia ny Huile de Melville moa reny a dia nisy fiara-miasa tanterahana dia eto moa izany solon-tena dia isaorana manokana mihitsiny a le olona nandray tany fa ny zava-baovao be dia be na dia ny zavatra nohaninay tany raha mbola tsy fihinanay mihitsy izany benena an'izany dia tena tsara mihitsy. Dia amin'izao fotoana izao moa izany a toy an'ny asa izao assemblée générale ataontsika izao a sady rencontre ny FCA dia anatin'ny programme any raha hitantsika fahafantarana antsika mikasika an'izany fananantany a dia ao ilay concours izay mandray anjara dia sy ny tena tanjona dia fifampizarana foana satria izay ny fototry ny FCA. Marina fa misy zavatra hafa ihany koa plaidoyer ho an'ny tontolo ambanivohitra fa anisany tena zava-dehibe ho an'ny FCA ny fifampizarana vaovao, fifampizarana traikefa dia amin'ny alalan'ireny ihany koa ahafahana manao azy. Dia misy ihany koa izany recensement ny conseiller agricole sy ireo mpisehatra amin'ny tontolo ambanivohitra ohatra ny any amin'ny faritra Vakinankaratra izao izay a dia efa manao an'izay. Izay raha ohatra ny hoe fitopitiana kokoa mety betsaka ny zavatra latsaka teo a fa amin'ny ambanivango izany dia izay ny zavatra vita mbola tokony ho tohizana mbola misy fotoana kely ary mety mbola tokony ho tohizana mihitsy amin'ity taona ity ilay izy a farafaratiny dia misaotra betsaka antsika naharitra ny aina.